Zava-dehibe amin'ny fanatanterahana ny tanjona ara-tsosialy sy ara-toekarena ary mitana anjara-toerana lehibe amin'ny fampandrosoana maharitra ny fianarana momba ny asa sosialy, manampy amin'ny fanatsarana ny fiainana sy ny toe-javatra sosialy amin'ny fanabeazana, fiainana ny zo maha-olona. Ireo amin'ny ankapobeny no sehatra tena hiasan'ny mpiasa sosialy. Isany antony nametrahany ity lalam-piofanana ity eto amin'ny sekoly ambony momba ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy. Mention travail social moa no tena anisany nampiavaka anay nandritra izay 10 taona mahery izay. Dia misy parcours anankitelo izy io. Ao ny animateur de développement social, ao ihany koa ilay éducateur spécialisé ary ilay assistant social. Anisany tena heriny ary tena hoe mampiavaka ny fanaovandreo mpianatra ireo ny stage mahakasika an'izay travail social izay indrindra satria école mihitsy zany no manome stage andreo mpianatra ireo maro ireo organisme sy orinasa ONG izay miara-miasa aminay amin'izao fotoana izao amin'ny fanomezana stage andreo mpianatra ireo. Dia efa traikefa sahady hoentiny miantsehatra ary efa ataontsika hoe bagage lehibe ho anazy sahady ahafahany mirosa mitanjona izay tratrariny na hanangana ny tetikasany manokana izy na ihany koa akatraikefa amina fiara-miasa amina orinasa sy ny organisme iraisam-pirenena sy ny organisme eto an-toerana zany dia azo lazaina fa tena ampy dia ampy traikefa andreo mpianatra ireo amin'izay stage izay hatrehany any amin'ny sehatra isan-karazany izay. Tokony aina Gabriel ny anarako taona fahatelo manaraka ny lalam-piofanana travail social. Ny tao am-pianarana no nanolotra ny stage ho anay. Misehatra tanteraka teny amin'ny ivon'ny fiarahamonina mamorona activité animation raisiko ohatra hoe animation violence numérique ohatra zao natao farany teo. Eo ihany koa ny resaka sensibilisation ho an'ireo reni-tokantena, eo ihany koa ny tanora ho an'ny tanora fampianarana éducation civique, ny fampianarana an zareo amina resaka fanaovana taratasy ara-panjakana. Tsy azo hidivirana aty amin'ny fianarana ambaratonga ambony ny fanaovana fianarana asa na stage, manara-maso akaiky ary entitra amin'ireo mpianatra asa na stagiaire ny eo anivon'ny tompon'andraikitra eto amin'ny labis aide action izay mandray ireo mpianatra asa ireo. Alohan'ny anaovana stage zany nenay dia misy entretien ifanaovana. Dia hieno eo zany le zavatra tian'le ankizy atao sy tiany trandrahana. Dia apetraka aminazy mazava tsara hoe ity le projet misy ahafahanao manao stage mety aminao ve aloha ny mandray anjara ao anatin'izay travail social izay atao anatin'ny izay projet izay. Dia gagnant le zavatra atao zany hoe mitondra zavatra izy mitondra fivoarana, mitondra développement izy ho an'le projet fa izy koa avy ato amin'ny projet zany mahazo fahaizana sy fahalalana ihany koa zany miainga ato anatin'le projet. Dia tsy onona fotsiny hoe misy an'ity activité ity izay atao ato anatin'ny tetikasa dia manatanteraka an'izay ianao. Tsy tokony izay fotsiny zany fa tena hoe avy aminao mihitsy misy an'ilay finiavana 10% na 20% no omen'ny sekoly fa anjaranao no mitady ny 80%. Dia ohatr'izay koa zany aty amin'ny stage. Tsy hoe miandry an'le activité routine fotsiny ny ataonao fa ianao zany mila mitrandraka zany ianao hoe inona no mety hideveloper kokoa ny zavatra izay ataoko. Dia ahoana ny atratrarako an'ilay tanjona tiako tratrarina ato anatin'le. Ny rafitra LMD no rafim-panabeazana arahana eto Madagasikara. Ao amin'ny lisansa no ahazona ny fahaiza-manao sy ny fahalalana fototra amin'izay sehatra tiany ianarana, manomana ireo mpianatra ihany koa amin'ny dingana master. Ny master kosa no amolavolana manam-pahaizana manokana amin'ny sehatra iray, manampy ireo mpianatra ahazo fahaiza-manao sy traikefa bebe kokoa. Ny mpianatra eto dia manana safidy roa, na hianatra master professionnel mifantoka amin'ny fitaizana sy ny asa, na hianatra master recherche mifantoka amin'ny fikarohana, ary ny dingana fahatelo dia ny doctorat
izay mamolavola ho mpianatra hiasa amin'ny tetika asa fikaroana lalina sy amina fanoratana. Rafitra izay arahana eto Madagasikara dia ny rafitra LMD. Taom-pianarana anankiray moa zany dia mizara semestre 2 izy io, zany hoe 10 volana eo dia 10 volana zany. Ao anatin'izay zany dia rahantsika mahalala fa ankoatra ny fiofanana izay atao aty am-pianarana, zany hoe ny teoria zany dia anisany tena mibahatoerana be dia be ihany koa ny pratika. Ankoatra ny stage pratika moa zany dia misy foana ihany koa ny ataontsika hoe conférence eto amin'ny école ihany koa moa no miorganisen'izy ireny izay miantso manokana ireo acteur mpiatsehatra amin'ny ireny asa sosialy ireny zany indrindra. Anisan'ny tena zava-dehibe ihany koa fitsanganan'ny association mpianatra, efa maro be ny asa na activité izay ataon'izy ireo ahafahany makatraikefa sady ihany koa izy io, satria izy ireo dia efa manana ny tetika asa kely manokana sahady hoentiny miatrika an'izany hoe rehefa atsoatsy izy dia tsy maintsy aleo tena dia anangana ny orinasany izy na hiara-iasa amina sehatra maro isan-karazany. Tombony lehibe ho an'ny mpianatra ihany koa zany ny fananana n'ilay laboratoire de recherche leader moa zany, satria eo ihany koa zany ny hoe asa fikarohana izay tsy maintsy ho ataon'ireo mpianatra ireo atsoatsy dia efa manana izay laboratoire de recherche izay, zany hoe tsy ho sahirana intsony zany izy metraka ny asa soratra izay ataony mba ahafahan'izy ireo misitraka ihany koa ny atao hoe publication internationale amin'ilay asa fikarohana izay nataony. Raha fitinina manandanja amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao ary ny traikefan'ny mpianatra ny fanarahana ity rafitra LMD ity. Raha eto anivon'ny sekoly ambony momba ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy manokana, taranja manodidina ny 7 isan'ny taona no ianarana ao amin'ny asa sosialy. Matiera tena nanavanana indrindra tao am-pianarana ny resaka sosiolojia, ny psikolojia dia resaka communication, satria tsy maintsy mianatra communication fa afaka miserasera eo amin'ny fiarahamonina. Dia nanao ihany koa izay ny resaka anthropologie, nianatra izay ny resaka économie sy ny gestion, ary indrindra ny leadership, zany hoe ny fahaizana mitarika sy ho mpitarika eo amin'ny fiarahamonina. Aorianan'ny fahavitan'ny fianarana dia ny hoe hitondra fampandrosoana eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina, eo ihany koa ny hoe fanovana toe-tsaina araka ny hoe travail social dia mampianatra ny fiarahamonina eo amin'ny resaka fitaizana toe-tsaina, eo ihany koa ny resaka fampandrosoana, zany hoe vita ny fianarana dia hisehatra kokoa anaty resaka fampandrosoana ara-piarahamonina. Mpianatra izay manao travail social zany dia mianatra taranja marobe, na misehatra ny anaty entreprise ary izy dia afaka manitatra izy zany hoe ahoana no ahafahana misehatra ara-tsosialy eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny aty anaty entreprise. Manao interprétation ana données marobe azo avy amin'ny fanadihadiana, zany koa zany afaka ataony ny olona misehatra ao anaty ara-tsosialy, afaka fantoka amina zavatra tsirairay avy, zany ohatra hoe resaka olana ara-tsosialy fotsiny ve ohatra hoe sy ny olana ara-tsaina, dia mety ohatra hoe le ankizy nanao psychologie dia tena mifantoka amin'izay mihitsy izy, zany hoe andeha zahako tena le mahakasika ny soutien moral ho an'ny olona no ataoko, te hisehatra manokana fotsiny izy hoe za te hanao hiasa tena rery, hanao consultant izy ao anatin'ny zavatra ataony dia afaka manao étude be dia be izy zany ao anatiny ao. Zany zao afaka ataony ihany koa. Nanao gestion ohatra raha mpianatra sociologie na ohatr'izany tena hoe manao gestion, manao économie, manao statistique ny anatiny any dia afaka koa izy zany misehatra ny anatin'ny étude na collecte na données, interprétation zay données zay, analyse zay données zay, afaka ataony daholo zany zay rehetrarehetra zay. Mivelatra sy manomboka mahazo ny fon'ny tanora ankehitriny ny lalam-piofanana momba ny asa sosialy noho izy afaka misehatra amina lafiny zavatra maro. Nandritra izay 10 taona mahery izay dia maro
ireo mpianatra izay efa nivoaka nanaraka n'izany lalam-piofanana travail social izany ary tena miantsehatra tanteraka mihitsy amin'izany hoe fampandrosoana ara-tsosialy moa indrindraindrindra ma hoe travailleur social azy ireo izany ary maro amin'izy ireo ihany koa no azo lazaina fa efa tena manana ny toerany eto anivon'ny firenena matetika ny mpianatra vita ny baka vao mieritreritra izy hoe aiza ny lalam-piofanana tokony ho arahana fa zao zany dia efa afaka misafidy sy mijery sahady hoe raha afaka baka somatsara eo dia aiza ny lalam-piofanana tokony ho alehako sy afahako hoe miatrika an'izany ho avy izany. Fanampiana ireo olona marefo, fampivoarana ny fahaiza-manao, fanatsarana ny fiarahamonina, fiahiana ny fahasalamana, santionany amin'ireo andraikitra sahan'ny mpiasa sosialy eny anivon'ny fiarahamonina.